Ka ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsika Isaia 40 dia ny andiny voalohany Isaia 60 ozy ny Baiboly hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavana. Zany hoe le izy zany tsy zavatra andrasana, tsy hoe zavatra mbola tadiaviny fa anao mila mitsangana. Ohatrotry ny ahoana ary ny endriky le fitsanganana, ohatrotry ny ahoana ny endriky le hoe miazava. Zay no azavaintsika ao anatin'ny fotoana fohy dia ampianatra zavatra maromaro anao Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha dia tsy afa-miala antsika ny amin'ny atao hoe fahazavana ara-panahy. Agny aloha anao zany mila mazava. Dikan'izay magnalavira zavatra tsy mifagnaraka amin'ny sitrapotana dia midika zay fa tsy mazava ny ara-panahinao. Mahatonga anao mbola tsy mahita fahitana satria tsy tegna miaigna agnaty tenin'Andriamanitra ianao. Ny ankamaroana kristiana ny tsy mba mahatsapa an'izany hoe tarity ny fanan'Andriamanitra zany, tsy mahazo révélation, tsy mba mahita zava-panahy satria tsisy tenin'Andriamanitra velona ao anatiny ao. Or nefa hozy izy Davida mpanjaka hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ka agnisan'ny teboka anankiray isina fahazavana ara-panahy dia ny vavaka sy fandalinam-pinoana. Anao mila mandaly ny finoana io, mila mikaroko sekrena finoana. Zay aloha zavatra tsy azo ialagna raha ohatra te hita fahazavana amin'ny fiainam-panahinao ianao. Mila manana fiainam-bavaka sy fandalinam-pinoana. Zany hoe mifandray amin'Andriamanitra ianao. Zany fandalinam-pinoana zany agnatiny zao ataontsika zao mifadianina, mihaino fampianarana, mamaky boky, mamaky baiboly, miaigna agnatina tenin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mandalina finoana. Ary tsy vitan'izany raha tianao hazava ny ara-panahinao dia mila mampiatra ny marina sy miaina amin'ny fitiavana. Mila mampiatra ny marina. Inona moa ny marina? Raha ny baiboly no resahana dia ny tenin'Andriamanitra. Mila ampiarinao ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra dia sady miaina ianao amin'ny fitiavana. Tsy mora zany mampiatra tenin'Andriamanitra, miaigna amina fitiavana. Tsy dôlan-jaza ozy be tsy misaraka, satria ny atao hoe mampiatra ny marina dia miaigna tanteraka zato sanjato amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha vao zavatra zany tsy tafidirina tenin'Andriamanitra dia tsy ataon-tena. Ary raha vao zavatra tsisy tenin'Andriamanitra tsisy fagagana ary tsisy an'Andriamanitra. Satria ozy ny baiboly efa nomeko voninahitra ozy ny teniko mihoatra noho ny anarako. Mila miaigna amina fitiavana, tiany magnodidigna anao, fitiavanao an'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao manompo ny tompo, fitiavanao ny mpiara-mivavaka aminao, fitiavanao ny vady aman-janaka. Enina ny fahavalo ara mila ianaranao ny mitia azy. Miezaka zany anao magnaraka an'ireo fitsipika apetraka Andriamanitra amin'ny fiainanao andavanandro. Dia ndana koa mba mijery olona tsara fanahy. Regny atao kamarady, miombona amin'olo tsara fanahy, mba mipetraka amin'iregny anao, mba olo tsara toetra, mba olo mba tia mikoragna ravanta, mba olo tia fiarahamony. Regny ny olo tokony hikambananao raha tia hita fahazavana ianao. Zay no agnisan'ny toetra n'Andriamanitra. Mifanerasera amin'olona manome hery ara-panahy. Agnatin'izany ny ray aman-dreninao ara-panahy. Mila mitandregna anazy matetika anao, mila mandre tsodrano avy ambavany ianao, mirajy aby ataonao, satria zay no antoko ny fahombiazanao sy ny hitahin'ny tompo ny fiainanao. Ireo zany le fahazavana ara-panahy. Dia misy indray faharoa ny fahazavana ara-tsaina. Ara-tsaina igny mbola sarotra amin'ny sasany igny. Ny sasany na dia efa agnatina tokantragno mbola manana fisainan'olo tsy manambady. Ny sasany na dia efa niova fo ny toe-tsainy mbola ratsy karaha izy mbola tsy nivavaka.
anao zany raha vao niditra agnaty fiangonana zavatra mila ovanao voalohany dia ny fisainanao zay ary baikon'Andriamanitra zany amin'ny Romanina 12 andininy voalohany miova ozy izy amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay marina sady tanteraka. Misy fomba fijery ovagna zany, misy raha jiaby tsy hoe jerevanao amin'ny façonnao daholy. Misy raha moka ndraindray tsy voatery ho fantanao ny fahamarinana. Tsy hainao ohatra hoe fiainan'olo zao, tsy hainao zay tegna fiainan'io olo io, fa anao ty manana an'le fisainanao hafa dia tafiteniteny foana. Sasany ary mampiteny sary mihitsy, ohatra vao falifaly olo io dia vizimy tsy mafinazy vola ndraiky zy nefa mba faly fotsy, mipôzipôzy olo io zy mitangatriky, mba mafanafana foly olo agnatin'ny fikambanana manindritsindry anay zay to fa ela tady fotsarinanany. Ohatra zao zao amina fitariana agnaty fiangonana misy moka olo tonga dia mafanafana fo, karaha nataoko zao za mbola nanao école biblique, za mafanafana fo, tsy mila saigny zany za fa makitra ro fo dia betabeta am'zany miteny anao hoe inga tsangitsangigny olo votselany vavaky barbon-draha magnan'io zany aby raha mahazo anao, nefa le raha agnaty fonao tianao dia ataonao. Ka amin'ny fotoananao zany tsy manana fisainana miova dia sasatry ny fandogna amin'olo fo. Ohatra anao zany zao agnatina fikambanana ankarity dia fa lasa maro olo tsy tianao, nefa olo tsy vilominao, tsy amianao kapa, tsy anao nividy postisy ananjy, tsy anao nividy kiraro nataony, tsy anao nagnome costara, dia tsy azoazoko mihitsy, tsy haiko mihitsy fa ny fanahiko mihitsy tsy mahazoazo, fanahinao devoly. Aiza ndraiky anao ka ampiangonana anao ka le misy olo ndraiky olo tsy azoazonao, tsy normal ane zany e, misy zavatra tsy am'plasiny. Iregny le mila ovagna zay anao vao ahita fahazavagna amin'ny saigninao io, satria zao ny zavatra anankiray tsarovy. Misy zavatra eritreretinao fa négatif fa avadiky Andriamanitra igny miara-miasa mba hasoanao. Possible amin'Andriamanitra zany revagna io olona halanao io possible io no lasa fitahina ho anao ndray andro. Efa nisy tagnaty baiboly zany, halany ralahany Josefa, fa nefa dia Josefa ny lasa solution ho an'ireo fianakaviana. Tadidio zany nazavaiko kely anao lahaly ane zany raha tadidinao anao za taitra raha hoe anao zay tany andehananao io dia mahita raha foagna olo aminao, magnilikiliky anao foagna, tsy tian'olo fo anao, enjen'olo anao, anaovagna resaka nefa anao tsy magnino, tsy magnino, tsy magnino. Midika zay fa le étoile agnatinao mihitsy maventy. Dia jerevagna ao amin'ny Genèse 37 zay hitatsika lahaly ho an'izay nagnaraka fotoagna teto, andiny voalohany vao ny tantara mahakasika an'i Jakoba ary ny taranaky Jakoba ary tantaran'i Jakoba dia tonga dia Josefa ndraiky nivolagniny tako, nefa maro aneny zanaky Jakoba tonga dia Josefa ny voaresaka. Ary ho avy zay fotoana zay rehefa manomboka mazava io sainao io dia manomboka ho atao resaka ianao, tsy mety raha tsy manonga agnaranao amin'ny raha jiaby. Ho avy zany amin'ny anaran'i Jesosy fahazavana ara-tsaina. Amen. Itia dia tena mitaky exercice na famakiam-boky. I moko tsy savogno moko mampazava isaigny io au moins anao mba fa namaky boky maromaro, mba fa naheno fampianarana maromaro, mamaky baiboly. Za mampirisika antsika mihitsy, anao zay ka mivavaka amin'ny zionato mila manana baiboly ary mamaky toko anankitelo isan'andro, satria le fivavahana antsika ane tsy fombafomba fotsiny, mila mba misy vokatra. Mila mamaky toko telo anao zany isan'andro. Ireny vakiny Jona toko fahatelo andininy fenina ambin'ny folo, Jona toko fahaefatra, Jona toko fahadimy. Aherinao vakiny Matthieu toko voalohany, Matthieu toko faharoa, Matthieu toko fahatelo. Amaray ndraiky anao mamaky toko fahaefatra, toko fahadimy, toko fahaenina. Afaka apitsanao mamaky toko fahafito, toko fahavalo, toko fahasivy. Ataovy tena hoe fiainanao mihitsy mamaky an'ilay izy. Zany tompoko ny ataon'olo hoe mpivavaka.
miaigna amina tenin'Andriamanitra fa tsy hoe izy ka misy problème dia magnatony paster dia izy igny fa izy bako fa mivavaka tsy izany ny atao mivavaka fa anao pino mila misy herin'Andriamanitra mila mahatakatra zavatra satria paster ny tsy petraka andragnonareo agny paster tsy andeha agnaraka anao n'aiza n'aiza fa ny fahalalanao ny hery ao anatinao ny fahazavana magnaraka anao igny no anokatra lalagna amanao andana mba mamaky baiboly isan'andro donc zany efa tsy normal dia anao tsisy baiboly io problemenao be magnaniky na baiboly tokona aby tsy anagnanao anao kezy koa nandeha mpimasy efa nividy vongana ody ta fa anao magnatony Zagnahary tsy mividy baiboly ataoko marigny tsara boka nariko mbola keto fogna za aza mivanga baiboly fogna anao io mila vakina io mila vakina ny narevagna vao tsisy raha atao hely za dia efa mamaky an'io dia raha ataoko mamaky boky satria zay zavatra magnôvatra amin'ny fomba fijerinao mandeha amizay anao ve rehefa mamaky boky ianao mandeha amizay anao ve mahita trangan-javatra ambadika ry efa tsy vaovao aminao tsony igny satria efa nisy raha nagnanatra anao tary hoe raha karaha an'io anie zao ngeny ny ambadika an'io ny zavatra ohatry zao anie irisirisy ry ngeny no mitranga rehefa mandehandeha kelikely akingy dia zao satria enao mpamaky boky dia mazavatra ny sainao amen mitady fahalalana mba miatrika anao raha mba misy formation regny dia raha mba azonao atao aza mba zatra magnano formation bojo tsy ahaizan-draha io anao raha vao ampianarin'olo raha bojo na ilesogna aby tsy tadidinao mare fa raha vao lesogna ka le mba nandoavanao vola tadidinao hatramin'ny chiffre na vola namianao tagny anao ke raha vao notaniagna ino formation bojo nataonao fa tsy azonao nefa nisy marobe ndana mba mijery an'iregny formation payante regny zay izy taritiko anareo tsikelikely amina resaka zoom io mba ampianaragna zavatra lalina anareo agny dia mba mianatra koa mba mipaye fa tsy le magnano amenina fogna akito karan'izany zay zao tsy lasa paster raha tsy nisy formation natao misy fahalalana ny rantovy misy consacration na fotoana misy fotoana anao tena mametraka mihitsy irina mba tsara vela igny fa ity maloha mianatra maloha mba ampazava ny fisainana agnisany mikonto betsaka amin'ny fahazavan'ny fisainana ny fanagnanao saina misokatra esprit ouvert mba misokatra zany le saigna zany hoe tsy misokatra ny sainao raha tsy mba mahay mandray lesogna amina fiainana mba mangala lesogna ny giagnandraha mafimafy antegna mba malaka lesogna fa tsy raha igiagnany fo nisy raha mafimafy nahazo anao ara-pitiavagna mandraisa lesogna fa tsy vao misy lala manjingy fa oi koa sasany ne misaraka amindala herinandro izy fa mahomby koa izy ozy raiky miala ozy fa folo manitany toerany tsisy raha angalanao lesogna amizay momokaty fogna anao mba misy fotoagna antegna mba maka repos tsara mandiniky tsara mba malaka lesogna amina fiaina voaroka ny asanao mahaiza maka lesogna ino raha na voarokanao ino fiantraikany ratsy am'izany niroasin'olo ny asa zany ny sarabady anao mahaiza mandray lesogna zay ny atao hoe misokatra fisainana maka lesona amina fiaina amen manaiky agnova fomba fijery rehefa hitanao tsy mety le taloha magneky agnova fomba fijery za zao nitezako anareo ary tiako mba ho hitanareo mba mipetraha fogna za amina plasina mpagnome aza mandigna mian'olo raha zany reraka amin'izany ianao fandana mba mpagnome za zao fa tsy mararitry ny fokona misy magnome raha na tsisy za efa zatra magnome fa mamparary fonao ndraikindraiky io anao tsy zatra magnome fa mandigny le amian'olo asnao dia magnadidy mihitsy tsy tsaroan'olo antegna zay nohony satria anao tsy zatra magnome fa zatra miagna ary betaben'olo ohatran'io na amina mpivady io ara misy mpivady le vehivavy fogna ny zatra miservira an'le lehilahy fa le lehilahy tsy mba zatra miservira an'le vehivavy tadidio fa ny mpivady ndreka samy managna fo olombelogno fa tsy robot
mahay faly, mahay malahelo, mahay tiavigny, mahay tsy tiavigny. Fa misy karazan'olo tsy mba zatra magnome fa zatra mandray. Regny le karazan'olo récepteur fa tsy donneur. Izy zany mandray fogna. Izy le mandigny rohagna fogna, fizy tsara mbo nagnoroko. Izy le mandigny tabitambazana chérie, fizy tsy mahay zay. Beda be zany karazan'olo karazany. Misy lehilahy io tsy mahay mitia, misy vehivavy tsy mahay mitia, satria tsy magnova ny fomba fisainana izy. Ka atoroko anao zany manomboka eto, anao maregny lesonky zegny io, tonga an-tragno anao ve mba mahay izy manambitamby. Mbo voagna hely agnarany, na mba i Gérard agnarany tao tegna Zozo tsaiko Zozo agnarany voalao hely zezeze ta iny tompo anao zezety clerety antegna mianatra manokatra ny fisainanao anao fa tsy le lomorogna be taloha, tsy mahay miresaka, tsy mahay manambitamby, tsy mahay tanao ndraindray ny afantarana amin'ny fisainanao dia amin'ny tarehinao io akeo. Misy olo tsy mahasamy koragna aminao vao mizaha tarehinao satria tarehinao mety namoaka endriky tezitra, tarehinao mety namoaka endriky malahelo, dia jeriva amin'izay fa mety olo andeha hagname volanao by nihemotro nahita pause ny tarehinao, mbo mitarafa manao za mbola tondra taritra zay ovia dia ampandalovigna midevana magnany ahitanao ananjy mety mo ipozinao izy sa manao akory tondra sako fitaritra maventy ba agnatina toroteny regny dia ampandalovigna karaha hitako aby sasany magnano misitrika hely fahazavan-tsaina. Amen. Agnatin'ity fahazavan-tsaina ty koa ny ahitanao ny atao hoe fampiaragna fahendrena, mbo ampiarigny fahendrena anagnanao io fa tsy akajigna foana. Sinao fampiaragna fahendrena, mandeha amina toerana anankiray anao hitanao misy zavatra mety anelingelina na nakatsaka na fiarahamonina na mety hiteraka loza, ampiarinao ke fahendrenao. Oka aloha fa alatsika ty raha ty fa mety hiteraka accident, andrasy fa ataotsika an'izao ty fa mety hiteraka fikorontanana. Mampiatra fahendrena, tsy voatery andragnonare foana, tsy voatery amin'ny havanao foana, satria ny fahendrena tsy natao anao rery fa natao hiainana amin'ny fiainana rehetrarehetra. Mampiatra ny fahendrena, ataovy zay zavatra zay. Miresaka amin'olona anao mba mianatra, mba midoka. Mahafinaritra rao paozinao, na olo vao hitanao androany ary izy tsy mankalefaka fa tegna hoe ataonao sérieux mihitsy le izy, tsara be paozinao madame, mahafinaritra be mahitanao ramose, na kopon-drandragna ananjy mbo dokafanao ila tsara randranganao, mahafinaritra postisinao, azo atao postisy fô randranganao fogna hoe defa ampy. Ohatra hoe mba mianatra magnano karan'izany, fa atsika ndraindray revagna vao mijery paozinao saika tsara ndraiky paozinao fa zitsy tokony nasivanao, tsy raha anao edy mpitsara misy ary izy ne tsy andeha hagnano misy aminao fa i paozy ananjy. Dia mba mianatra mampiatra fahendrena, atao fady tia magnontanytany tognon'olo, satria tsy mampiditry vola andeha agnaty posinao ngena mba hainao tognony, fa matetiky mamaika anao tia agnontany tognon'olo dia jaloux amin'ny olo io. Izy karaha fantiday, izy karaha mbola hely, izy karaha zao. Inona moa ny antony mamaika anao andeha agnontany tognon'olo? Ndeha ataontsika ohatra zany hoe mamaika anao ny andeha agnontany togno anahy, mbora amin'izay magnino? Amin'izay volagna mbala zandriky zay ny koraha tianao atao zao. Oy antiday be mizy, tsy karahan'izay fa mba mianatra anao calme. Dia raha mba miditra agnaty tomobilin'olo, miditra agnaty tragnon'olo, tsy fahendrena le magnontany nenina reto sanin'olo, tsy fahendrena zany. Zay le mianatra mampiatra fahendrena, fadio zany. Le magnontany nenare ve ty trano ty, posinare nga io, tikitikinareo, labotikinareo, zay nahoaninareo, tsy fahendrena zany. Ary halan'olo anao koa manana toetra karahan'izany. Za zao nisy olo zay mba nindesiko tagnatin'ny tomobilinay dia oziny taminah hoe raha zany nare ambidy agny to, izy amin'iny na motobitra anagnany, raha izy zay hono zay dia ambidy zay hono tomobilinay ely fogna tsy nagnasako ananjy nivoaka fa raha za fa niova fo.
zany maroka ravoravoanao zany izy fotona dingitry tandalagna de nindisinao midira rô fô za i lalagna omboanao lalako ihany izy niditra take amizay tomobilinare ty an'olo mandeha ongotra ry hoany anao ampidirin'olo agnatin-draha vantagna anao anare ty sa karaha tsara hitako indesinao ndraiky re ty de izy miodikodo ange tsisy raha hainy aby ne namba mitondra niby tsy hainy raha zany re ambidy agny ty fy ty karaha fa misy izy karaha aozy raha za onare ambidy agny tanao zany tsy faheny reny zany olo zany na olo karakory tsy tianao tsony hitrotro aminanjy na zo magnantso anao matetiky izy tsy resiky tsy magnino namba regniny amizay koa izy mbo miaha tsy intéressant olo karan'izay andeha agnatogna aminao ve izy laza fa kamaradinao anao ndraiky nanga fa niteraka sa tsy mbola niteraka zany mora mbo fatao raha inao ino izy niteraka anao mitiraha koa titeraka tsy fahendreny fa mianatra mampiatra fahendreny raha indesin'olo agnaty tomobily koa antegna ankamaroantsika reny kofa midoko olo hitondranao efa devagna koa mamika anao asy devagna anao izy mba hagnotania maloha izy akaiza za miditra antegna na tonga de midira va fara de anjarany avake miteny hoe makara aloha ke rô azonareo le izy fa tsy tonga de sokafinao mahita olo ake amizay oe zafady nisy olo aozy tsy fahalalam-pomba be magnano zany tsy tokony 2025 tsy ho ne hitagnananzy atsika fa zany ary raha regninao anao mahimbo azy midimiditra agnaty tomobilin'olo mandeha ongotra fa mifafibaraka koa sendrolo karaha pasteur David midradragna bery izovy mahimbo zegny na koa mahimbo volagniko ke fa anao ndraiky koa magnitry volagniko avao tsara eky rô magnitra anao zany za izy koa mahimbo raha samby fofogna dolo boky tahin'Andriamanitra any anao tahin' Jesosy anao ya karaha zegny le izy zay anao sainao mampiana magnaraka makasika ny fahazavana ara-batana karakory ndraiky moa zany atao hoe mazava ara-batana tsy hoe olo fotsy so de misy vignitry ndraiky le mahinty fa aiky boka zaka izy efa tsy agnatiny esitra magnino zay mahintigna toka le tsisy idirana couleur le raha fa raha tianao hazava ara-batana ianao de mba mila tia fahazava izy nao tia fahazava zany hoe ndana mba mitady fahazavagna voajanahary mbo ilaigny ry avagny izy io hitanao zao ohatra masoandro vo miposaka tokony mbo hitanao izy miposaky hitanao ve zany misy fiantraikany mivatagna anao igny de amin'igny koa anao mba mitenena mivavaha tsy voatery mahatogny phrase marobe fa mba mitodika amin'ny fiposahan'ny masoandro zao fiposahan'ny masoandro zao ho tahaky zao koa ny fiposahan'ny fahasoavagna amin'ny fiainako zao fiposahan'ny masoandro zao ho tahaky zao koa ny posahan'ireo karazana famiraporatan'ny voninahitr'Andriamanitra vitanao zany efa sava edy amen fa nidéclarenao satria anao nge natao hifehy aketo tahin'i Jesosy enenao amen aza mijanona agnatina toeragna mahizigna lava fa tsy fidinoan'olona sasany le hoe mipetraka an-tragno mahizina fa raha anao mba libre kary mba misy tonga mba malamaladivotra hely ilain'ny vatagnanao zany de agnatin'izay ny fiarovagna ara-pahasalamana tsy mifanoitra amin'ny tenin'Andriamanitra raha mba mitandragna fahasalamagna ianao zany hoe mihinagna sakafo mahasalama apetrako aminao ny fanontaniana mahasalama anao ve ny sakafo hohaninao isan'andro io tsy voatery quantité mba mijereva sakafo ara-pahasalamana ny anaragna zany letry tamin'ny T1 11e
misy fotoana ilaina ny miala sasatra. Za zao mba te agnontany anao agnatin'une semaine mba managna repos ve anao? Ino mba jour de repos anao? Misy nirevagna olo sasany na mba hikoragnana amin'ny vady aman-janaka fa tsisy repos. Tsy managna repos mihitsy izy. Or nefa ny ilainy fiainanao io mba malaka repos hely. Même i téléphoneur misy fotoagna tegna mila vonogna mihitsy mba hisina repos. Satria indraindray ianao tsy tangorognan'olo fa antsovin'olo matetiky. Regny zavatra regny miteraka nervosité, miteraka stress raha vao anao antson'olo matetiky. Ary ny ankamaron'olo magnantso am'izao vaninandro regny antsika zao dia olo milaza problème dao. Ko karaha ny ataonay maloha dia zany. Olo koa fa nampagneno téléphone pasteur io, koa tsy tromba, angabeo, mosavin'olo, tsy haiko ino, trosa, tsy hitany intsony tany omboany, boda lohany, zany raha mampagneno. Dia anao amin'igny koa fa tsy te hisahiragna, ataovy mode avion. Ao maloha anao calme tsara, maloha anao malaka souffle tsara. Rehefa regninao mahazoazo aigny am'izay anao, zay anao vao miditra amin'regny dingana regny. Satria anao amin'ny maha-olombelona anao mety reraka, aminao amin'ny maha-olombelona anao mety sorena, mety tezitra. Ka raha anao tezitra igny mandroaka devoly, mety hiolo mihitsy amenao tefa-tsofy. Tain'Andriamanitra ny anao fiarovagna ara-pahasalamana. Ilaigny zany revagna misy fotoagna mba magnano vacances. Zany mahatonga agnatina école na amin'ny école maternelle na amin'ny EPP misy le antsina hoe récréation. Mifazahoantsika le récréation matetiky hoe mitsangatsangana, maladrivotro. Non, i vatagna io rehefa mifantoka loatra amina zavatra anankiray atao dia mila repos kely satria misy zavatra mila récréer agnatiny ao, agnatinao koa. Izay no antony mahatonga antsika matory amin'ny alina, misy globule mila récréer agnatin'ny vatagna dia amin'ny alalan'ny torimaso no mampody anazy. Izay mahatonga olo raha vao ela be izy tsy matory, tsy mahazo le sommeil profond dia indraindray marary. Ny olo tsy ampy torimaso any avy eo marary, na izy vonintazo, na tratran'ny grippe, na tratran'ny fatigue, satria tsara mba mahazo le sommeil profond izy. Dia zavatra zay mba jerevo kely manomboka androany, mba impiry anao tegna regninao hoe tegna matory. Fa indraindray anao karaha tsy matory zany fa karaha taitaitry. Taitry, indrindra moa tsika tia mivavaka io. Vao amin'ny roa fa taitry, amin'ny telo fa taitry, amin'ny efatra taitry, dia lasa faible anao. Dia le journée anao tokony ampiaragna le hery tsisy tsony. Dia rehefa regninao anao faible be, ndana matory raha tianao hazava ny vatanao. Ataovy amen zany. Teboka anankiray farany dia ny fahadiovagna amin'ny lafin'ny zavatra rehetra. Aza mihinagna amina toerana maloto, indrindra fa io tegnanao io ataovy madio. Indraindray zao tsika mety be amintsika le misasa tarehy, fa vitsikely amintsika mba misasa sofina. Misy ne olo koa fa jerevagna lalagna izy sofina ananjy koa mamamamama. Misy sasany mahavita misafo fa tsy miborosy nify. Zanao izy vao telopolo taogna izy fa bagna, dia tsara ny borosony nifinazy. Fadiovana. Dia ny tontolo iainanao ataovy madio, lakoro-pitraha, tokotany. Raha anao mba mahazo ny raha migny, tsy tokony WC angiriana ry probleminao. Raha tokony anahirang'olo zany hitady raha hoany, fa tsy raha andeha agnariagna ananjy mbola manahiragna anao koa. Mandinia antsika fa raha anao zany zay mbola miaigna am'le hoe mandeha amina WC le mafadikidiky regny, misy fanany fantrana tompoko izy regny. Esprit de pauvreté. Donc zany anao miaigna agnatin'le izy mihitsy tsy mivaky loha hoe ndao mba amboaritsika zalahy iantsinika ro. Ary indraindray le izy olo lakoro raiky be karan'ity mampiasa fivoahagna iombonana, tsisy araiky koa mba magnaja le fahadiovana, fa samy magnano zegny tiany atao.
tandremo fa izy regny ndrendray everitsika ho fahazarana, everitsika fa ho zavatra tsotsotra, fa ny tsy fisina fitandremana amina fahadiovana dia miandro fahantrana, miandro problème. Tsy tokony amin'izao 2025 zao tsony revagna ho izy tokantragno tsisy WC zany, dia misahirana n'olo magnodidina anao ke mitandregny fofon-draha arianao zany ane revagna tena tsy izy. Zao mba fa tokony fotoanan'ny fahatakarana, fahalalana, fahazavan-tsaina sy fiainana amina fiainana normal. Engane mba hiovy anao, manadio sy mitazona fahadiovana. Zegny raha mba ataovy principe anao zany e, na agnaty lakory pitrahanao, na agnaty tokantragno, na amin'ny toeram-piasana, naiza naiza le anao dia anao le olona tia manadio sy mitazona fahadiovana. Tainy tompo ane anao, tain'Andriamanitra anao, dia aveo ny zavatra tenenin'ny vava tandremo tsara. Fa zay zavatra tenenin'ny vavanao io dia faminanina ho anao. Raha anao zatra miteny maty e, na minanino anao zay, na minany faty. Sahiragna eky za zegny e, na minany fa sahiragnany. Même namindry zanakanao mety tezitra amin'jareo anao ndraindray fa loatsy miteny. Tandremo ny zavatra tonon'ny vava, fa avy amin'io ao no nivoahan'ny fiainanao. Tsy izay maha miditry ny vava ozy izy ny mahalotony olona, fa izay mivoaka ny vava. Nilazagna fa mahaloto anao tsy raha nampidirinao tao, fa le raha naboakanao avy tao. Mitahy anao ny Andriamanitra, mba agnontany kely le olona akaikinao io, ampy anao ve hoe zay lesona zay. Tahin'Andriamanitra ianao. Dia amin'ny alahady tsika misy acte prophétique ngeza be ho atao a, mba tongava maro daholo hoentony fianakaviana ary amin'ny mega église, sady mandray fanasan'ny tompo atsika amin'io a, no misy acte prophétique amin'ny alalana sira, samy mitondra sira vongany. Oui, aiza kitako sira vongany zany zao fa manahirignanao sira vongany tsy mbo saigny hitondra vola. Le vongany igny ndisy igny tsy mampagnino na kelikely ndeso, tsisy moa zany dia atao vovony foagna anao fa tsy tia sahiragna. Zegny misy aminao ndeso, fa ny tegna mety zany raha mba nahita grain de sel igny ndesy. Fa misy acte prophétique ho ataotsika amin'io, ampianariko anao fomba ampiasagna anazy sy ny sisa, dia ho izy teny tonononao anao amin'ity volan'ny fahazavana ty. Ho tahin'Andriamanitra ny antsika rehetra hitsangantsika hivavaka, dia mba agnontany kely le olona mariny anao, inona mba teboka azonao tamin'ny raha nikoragnan'ny pastera ty hoe. Iara hivavaka ary tsika hisaotra ny tompo. Misaotranao zay Andriamanitra fitiavanao, mankasitraka ny amin'ny androandroany zay nafahanay indray tompo, nandre fampianarana makasika ny secret ny fahazavana. Nomenao anay ty volagna ty ho volan'ny fahazavana, mangataka tompo mba tena hitoetra ny anatina ihany, mba ho mafiorina ny anatina ihany ny herin'ny tenin'Andriamanitra, lay fahasoavam-panahy avy aminao Jesosy Kristy, lay fahatsaranao, lay famirapiratany voninahitrao, le fahalebiazanao, ny indra fonao sy ny herinao. Ary zay zavatra tsy nambolen'ny tananao raha eo dia aoka ho ravana tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana. Manonona tompo le fahitam-pity, le fisokafan-dalana, fahombiazana, fandresena amin'ny ady rehetra zay atrehany. Tompo tahio reto vahoakanao reto, azavela ho andro verimaina ny androandroany. Eto ihany koa tompo dia manaroatra mitondram-bavaka ny évangélisation zay ataonay rapitso, mangataka aminao zay mba hiasa feno ianao hitaona fanan'olona hibebaka, andray an' Jesosy reo olo reo. Tahio ihany koa tompony mpanomponao tsiraray avy zay hiaraka hisalama zany, mba ho fenonao heriny amin'ny fitaomana olona ho any an-danitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Ambarako tompo fa voatany fotoan'androany, voatazy rehetra tonga teto amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra tompoko. Ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra, ho fenon'ny tompo fahazavana neny fiainanao. Ny tompo anomenao fahasalamana, tompo anomenao fahaela velona,
tompo anomenao famirapiratana. Amen.